Faculté média manolotra ho anao. Ray andro tany ankoatra. Nosoratany Nofindrianjaka. Ireto avy ireo olona milina ny tantara. Lalaina Randrianjafy, Nofindrianjaka, Aritoky. Niaraka tamin'ny Rianala Masoandro, Ireny Narakoto Malala, Jimima ary Josi. Nanapatosa sy mikirakira ny lafiny teknika, Nofindrianjaka. Ray andro tany ankoatra. Anio andro faharoa. Salama tsara ve Larjoro? Toa hitako magnihina be zany ny ela andro any. Da saniko tsara very amin'ny birao an'ilay ery matsy ela fa to lasa saina be sy mitanondrika izany foana. Misy zavatra manahirana ny saiko lalina le Serafety. Ka lasa ho amiko ary. Efa ora felan-tsasatra kely koa mantsy izao. Sady efa vita daholo koa mifandraisako an'ireo client lehibe. Misaotra le Serafety. Raha tsy nisy an'lahy agnambo ty orinasa ty dia efa nirodana tahaka an'izao. Fa ahoana ka? Ka marina nela izy. Sofa teo elana nelanelana sy nijery ny tombobarotra marobe tamin'ireo orinasa mpireombonantoka tamintsika ireo. Raha za angamba ny nanakinana an'izany, mety efa nararoton'ireo orinasa ireo hoe tsy tadidiko ka nifohanany mora fotsiny tany. Joro DG-an'ny orinasa nily ty elahy Arary ny ramba sapan'olo-tsaina ny miantoka an'izany. Mila resahan'ny lamiko ihany zay tena mahaso an'lahy ty ka. Ka leo ary mahaty ihany tsika ro lano miresaka. Ohatry ny tsy te hivoaka ny velany ihany mihitsy ka. Mety zany ka. Afarana fotsiny ny sakafo miakatra ty. Ka ahoana? Ato amin'ny birao any lasa ao amin'ny salle de conférence tsika no hiresaka. Leo lesy ato ihany ka be mihitsy any hetsiketiko. Ohatry. Fa nakaiza ty le sary nisy telo mianaka teto amin'ny latabatra elahy teto. Tena sary tsy mba miala eto iny nefa nakaiza. Ka inona nefa mahataitra ny lahy amin'izany. Efa nasoroko teto lesy. Efa tsara pirina ao anaty baoritra fitoerana entana tsy ilainao tsony. Joro fa inona lesy ny mahazo an'lahy? Dia sanatria misy ifandraisany amin'iny sary iny ve ny mahazo an'lahy ka tsy tian'ilay hipetraka eo tsony? Ka azao le Serafety. Tsapako mahamelovelo ao anaty keo ny alahelo goavana mbola mitahiry ny fahatserovana ny lija. Eo ndray le ty. Ka marina ne zany. Tao manery tsy anana fiainana vaovao zany sy ny endriny mbola miselitselina ny maso. Le ty ry Joro so de efa tala ry lahy ty. Ka fon'olona hoana ny fahatsiarovany. Tsarovy tsy ho voafafan'ny la velively zany ary tsy mety hiala ao an-tsainy lahy nanafina ny sosariny lija rehetra zao ary lahy. Satria nahoana ka? Moa amin'lahy tsy adiny vetivety reny rehefa miova sy toeran'ny loko hafa ny hevitra ny toko. Na andoko impiry azy lahy le tsy de tsarovy fa tsy ho voatsindry ny loko maro reo zanak'elana velan'ny lija reo Isaka mijery an'ireo lahy de tadio fa misy sompiainan'ny lija mitoetra reo. Na endrika na toetra indrindra fa isandrivo vavy matoan lahy. Tsy laviko ane zany. Saingy zay azo zorona ao an-tsaina aloha de zahana fafana. Zay tsy afaka kosa ny laoko vaovao zay hitoetra ao an'evitranoko no amafa azy tsy kelikely. Raha azoko tsara zany de mikasa ny anambady lahy. An'olo varahana sady le volamena ao am-po. Aiza kosa le Serafety varahana ahoana ary? So de mbola voaingana loatra kosa le Ry Joro Namako lahy ary tahaka ny rahalahiko mihitsy. Ny fanome fahalalana sy torohevitra foana tsika roa lahy. Eny fa nahatra ny ampianarana kato aty anatin'ny orinasa aza. Tsotra lesany lazaiko amin'ny Ry Joro enoy aloha ny fony lahy. Antanio tsara so mbola tsy vonina mpandroso sady olo-kafa letsy Olo ty Serafety ahoana ka? Ka ilijany ele izy tsy verina ntsony. Ary tsy vitako rery ny fiainako ka. Reo zanako reo koa mila solondreny reo. Ary tsy ho ela de ho vehivavy lehibe sandrify. Olo ty na de ny fanondrona azy amin'izay tokony ataony aza ve le izy de ho vitako vehivavy ane io tsy maintsy misy fisalasalany avy aty amiko na avy aminy rehefa misy fiovan'ny vatany. Ekeko letsy zany saingy ngamo tsy efa nakiny lahy amin'ny eny daholo zany rehetra zany ary izy raha teo tsy ny salasala nandray izay vita nitezany an'ireto zanak'elahy reto.
ka tsy vitan'ny androany sarapitsony Elisy rifetiny fiainany. Za raha teo koa efa mba te hiara hipetraka amin'izy damaritra fa tsy ny sabotsy sy ny alahady ihany vo afaka mihaona zay. So de mba tsy any ary ny tena tiany lahy. Tsy tiako kosa lesy raha ataony lafitaovana izy tareo a. Rehefa te hanao ny fiainany lahany alahy de atao fa aleo ny ankizy hitoetrany aminay sy neny ihany a. Aza de manindrona be tahaka an'izany lesy alahy rifety a. Miteza mba hiainan'ny fiainako aloha alahy ka aza manome tsiny. Eny e, miala tsiny raha nanindrona ny lany teniko. Saingy tsy misy azoko atao rehefa zay ny fanapahan-kevitra lahy. Ny any teny farany ataoko lesy de hoe anontany tsara ny fony lahy so mbola tsy fonina andray vahiny hafa. Akoatr'izay jereo na vela amin'ny maty reo. Anahoana ny mety ho aviny raha fantany fa hanambady lahy e. Ka ny ao indrindra lisy no ilaiky fanampenany amin'ny lahy rifety a. Na de miresaka amin'ny sandrivy fotsiny aza. Aleo lahy ihany no miresaka aminy ka. Ataoko ahoana koa ny laza aminy fa andeha hanambady io ny rainy ka mila ny fanapahan-keviny. Raisy ny maray ihany lahy letsy a. Lazao azy tsotra zany rehefa tena voniny lahy. Misotra lesy rifety a. Tena namana tokoa lahy. Ary tsy ho vitako ny amaly an'izay soa nataony lahy zay. Tsy misy isorana lesy zany fa zao ahy. Rehefa tena vonina hanambady tokoa ve lahy de alainy lahy izy ta. Araka le teny lahy teo mantsy. Ka zany anorina tokantrano de rariny raha eo koa izy ta. Zanako anely tsy reo e. Nefa ny lahy mbola hiteraka e. Sa ve hoe vady fotsiny no ilainy lahy fa efa misy zanaka eo? Tsy azoko koa le teny lahy tongavanako. Tena marina le tsy de zao anahirana ny eny anadino azy dara vo alainy lahy eo reo. Tsapako zany saingy tsy voatery hoe